fandarana zara hevitra farany amin'ity taona 2024 ity no arahantsika amin'ity atoandro ity hitondrana ny jeritodiky ny taona 2024 ny politika ihany koa moa zany fandraika amin'izay somary nahafapany zany taona 2024 zany izay tsy nisy ny fiatona ara-politika aloha nanomboka ny volana janoary 2024 ny afara tamin'izay hetsika tarihan'ny mpanolotsainy tanàna tsy manaiky lembenana ny ZNZ ary ireo fikambanana maro samihafa ihany koa nitaky an'izay fanovana fiovana ito amin'ny firenena izao ao anatin'le hoe lalana makany amin'izay fiovana izay tsika fanovana amin'ny alalan'le hoe fikaoran-doham-pirenena fanamoroso any amin'le hoe repoblika vaovao repoblika fahadimy Andriamatoa Rakotoarisoa Faniry Alban na i baba no afantarany rehetra azy mpanolotsaina ara-teknika eo anivon'ny fiadidina fanavaozana ny repoblikan'i Madagasikara sady mpanolotsainy tanàna-Antananarivo renivohitra no vahintsika amin'ity atoandro ity miarabanao Michel de miaraba ny piano sy ny mpanaraka sy ny mpijerantsika eto amin'ny ICM radio izay resaka fiovana fanovana zay baba nisy ranty nivoaka teo taloha ny idirantsika tato anatin'ny studio de nisy an'iny le hoe mbola maro ny volondorantsy any anaty ireo sampandraram-panjakana ireo verina ve reny fa tena hoe manimba an'le hoe fanovana fiovana takina ito amin'ny firenena zany raha nieritreretin'ny paparo tena mbola maro ary raha tonga de valiko mahitsy le izy angamba tsy hoe manimba fahitako anazy zany tsy afaka ny animba ntsony ry zareo fa sakana kosa nefa ho an'ny fandrosoana sy ny fanavaozana ary tsy afenina fa tena mbola betsaka zany reo forongony mialatsiny amin'le fomba fitenenana fefazay moa zany nefa efa mahazatra de zay tsy afaka ny animba satria ianao ny raha mieritreritra ny animba de tonga de hita mibesony maro hita ny mpiara-miasa fa le hoe sakana ho an'ny fandrosoana sy ny fanavaozana satria tena efa tao anatin'ny taona maro zany no nambolena teto amin'ny tany sy ny firenena sy ny asa-panjakana amin'ny akapobeany teneny Michel teo no volena tao anatiny zany reo ataoko hoe reo sakana ho an'ny fampandrosoana reo de zao zany mbola misy an'le firongon-drajoelany fa nareo an'izolazaina hoe mpanapa-kevitra zany papa zany anisan'ny hoe nitarika an'le etsika mihitsy aloha nampisy an'le ZNZ teto Madagasikara fa aiza ho aiza ny toeran'ny papa zany amin'izao hoe fanovana izao ohatra'le hoe mampanolotsaina toteny eo anivon'le fiadidinan'ny fanavaozana ny repoblika ve baba sy Clément Sararnerina sarotra be le fanontaniana hatreto aloha zay tsy mbola mpanapa-kevitra aloha hatreto koa tsy tena hoe toteny koa nefa fa sainga enona kosa nefa tena miaino kosa aloha le fitondram-panjakana ary ngamba everiko fa tsy hotsiny ny tenenako an'ity atao amin'ny ICM radio ho an'ny mpianoantsika zay kosa nefa sanatria tsy hoe manao inona fitenenana zany tsy hoe anao fanaparam-pahefana hoe zay no mba anisan'le nitaritolona de tonga de miseho hoe manindrina miseho hoe ho be saina na ny anivon'ny fiadidinan'ny repoblika na ny anivon'ny hoe gouvernemanta na ho anivon'ny hoe tanàna-Antananarivo ary angamba tsy za manokana aloha fa i Clémence tsy haiko na Madame Lily tsy haiko moa zany ministra fa raha za manokana angamba iveriko hoe tsy mireharena tsy hoe midokatena na hoe anindrina hoe andeha hibaikobaiko na ohatr'izay fa mba manolotra hevitra amin'ny mampanolo-tsaina teknika moa zany mpanolotsaina ny tanàna eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra de manoloka-hevitra ary ny hevitra atolotra koa nefa tsy entina hoe andeha irehareana na hoe eboebona fa mba toloka-hevitra makany amin'le fanavaozana sy le fampandrosoana n'le firenena somary niteraka resabe mantsy baba le fitsika nasehonao teny amin'ny lampa-panjakana Iavoloha hono hoe nitabataba andreo olona nilahatra ny aona tamin'ny filohan'ny fanavaozana tamin'ireny mbola fandraisan'olona teny amin'ny lampa-panjakana Iavoloha reny nandroaka an'ilay hoe firongon-drajoelona mbola misisisika amin'ny tady andeha ao hatramin'izao ohatrany tsy de hita ntsony le baba mantsy tao aorianan'izay resabe teny amin'ny tambazotra antserasera zay le izy tsy hono fa tena marina ka ary tena elana tsiny ary elana tsiny fa de zay ny zava-nisy satria amin'ny maha-olombelona koa amin'ny maha-olombelona ohatran'ny olombelona rehetra ihany mba manana fo manana saina fa tena nisy le izy ary tena nandroaka mihitsy ohatran'ny sanatreny zany ohatra le mandroaka devoly re mihitsy nataoko tao Iavoloha tao tena nitabataba
teo am'le fidirana teo zany a teo am'le fisavany misy fisavana zay moa eo a ny raha nahita teo le izy satria ohatrany hoe androany zany vonandresy ve le tolona taorinany faraika ambe folo volana oktobra ny lahady moa mbola teo mikanjany 13 May ny 12 volana oktobra de raha tsy diso talata ny teny amin'ny lapampanjakana teny Ambotsoroatra moa ny ry zareo tao amin'ny Kapisaty no nanao an'ireny fanambarana reny a de andro fitsitaoreneny fa 17 volana oktobra moa no nanao fianianana teny amin'ny fitsaranavo momba lalam-panorenana fa le izy zany a fitohizan-javatra maromaro na tonga an'izay fihetsika zay hoe sanatria tsy anenenina koa nefa le izy ana de fantatra ary hoe amin'ny maha-olombelona koa sarotra ho anao ndraindray no mifehan'le fihetsika na le fitenina le fihetsepoa de zavatra hita zany tao anelanelan'izay taorinan'le faraika ambe folo volana oktobra satria tena mba nampanatsony i président moa zany colonel Michael za de Lili de Clémence teny amin'ny Kapisaty fa teny zany de fa hita hoe be de be sady reo mpamadika palitao a reo tsy mitaingina soavaly maty a reo forongony sy ny volomboasary mbola tonga teny amin'ny Kapisaty a de avy eo rehefa teny avoloha de mbola tonga teny ihany koa de io ne raha mahita irana mijery tokoa de fantatra hoe ty ranona fa tena nroasiko mihitsy zany hoe tena loatsy fampiatsara velatsia fa manaja tena tsy mety fa rehefa tsy mety de tsy mety de tena nitabataba kosa aloha ny tenako hoe ary ialana tsiny am'izay vokitika ny zoron-dambany fa mba olombelona mitovy amin'ny olombelona rehetra ihany koa ary tsy io zany tsy ananako antra mihitsy kosa io a tsy ananakavana io satria le izy tena efa miatra manaina ary tena hoe miatra manaina raha-baky teny satria tena efa akoatrany hoe famononan'le toe-karena sy ny firenena malagasy fanimbana fanampotehana famadihana tanorazana famitahana ny vahoaka malagasy a de tena hoe famonona amin'ny akapobeny mihitsy satria ny rahantsika mahita betsaka ny gadra betsaka ny maty betsaka ny fianakaviana potika betsaka ny very asa betsaka mbola mitomany hatramin'izao fotoana zao ka everiko hoe rehefa tsy ananakavana io e politika tsy ananakavana fa raha ry zareo ny teo efa namono antsika nandritry ny 12 taona de ao anatin'ny 3 andro fe de anao ndray ny tonga milahatra eny avoloha ny soratako tao amin'ny pejy ny Facebook tao mihitsy aloha hoe tena mialatsiny amin'ny volomboasary a fa rehefa tsy mety de tsy mety ary zay mbola voizinay voizitsika voizin'ireo genocide reo hatramin'izao genocide moa amin'ny ankapobeny reo tanora mpianatra mpitolona hita Antananarivo sy manerana ny faritany a hoe tsy mety kosa raha ho avy indray ny fikonan-doam-pirenena de reny indray ry volomboasary fa tonga de zareo indray ny tonga voalohany ery amin'ny fikonan-doam-pirenena reny efa nareo namotika firenena teto de mialatsiny fa tsy sindra fo kosa tsy sindra fo ka ilana tsindra tonga daty aminareo vaovao fa tena mariny koa tena mariny zay tsy amenatra mihitsy miteny zay zay ve zany hita taratra le hoe fanovana fivana ito amin'ny firenena am'izao fotoana miroso makany tokoa ve tsika baba zany na de hoe fansokatra raha le hoe fikonan-doam-pirenena le izy aloha fikonan-doam-pirenena firenena izy moa zany le mikando firenena malagasy le mikando fatatsika tsara fa tsy malagasy le filoha teo aloha nanaro ny zoom-pirenena maha-malagasy azy concertation nationale fikonan-doam-pirenena fa le izy tsy fampihavana-pirenena le izy zany tsy hoe réconciliation hoe nisolaniady de ampihavanina iny kosa aloha tena lavina marin-drano a ary naverimberindreo tanora zay somarina tsapa natao ankila-bao zay nitatitra feo eno avy any amin'izy ireo zay tena nitolona somary natao zanaky-kala hafa hoe maninona moa zany ny volomboasary indray no to lasa mahazo vahana ao anatin'izay le fikonan-doam-pirenena izay de mbola averiko ihany hoe fikonan-doam-pirenena le izy a fa tsy fampihavana-pirenena de iny moa efa niteneny koa izy ty tany amin'ny hainao manjery mpanjakana hoe raha za manokana aloha tena mialatsiny fa tsy afaka iray latabatra anao fikonan-doam-pirenena miaraka amin'ny volomboasary miaraka amin'ny mpamadika tanindrazana miaraka amin'ny mpamodika an'le firenena tao anatin'ny taona maro fa lasa fihetsaram-belatsia le izy de aleo le izy tsy asiana fihetsaram-belatsia fa izany rehetrarehetra zany nefa misy fitenenana hoe tsy afaka ny anakana ny sarety tsy androso fa ny raharaha-pirenena mandroso tsy maintsy mandroso de nefa na izany naty zany kosa leo fidividina ihany le olona hiaraka ao amin'ny fikonan-doam-pirenena fa ity le hoe
le hoe fandraisana anjarany daholo be ty zany aloha mialatsiny kosa fa efa hita fa zay nanimba kosa aloha zany aloha makamakasisiny de aloha manajatena zany hoe tsy sokatra zany nareo nefa ny hiromara zao nisy fanambarana taony ny herinandro lasa teo fa hoe mandray anjara am'le dinika atao eto amin'ny firenena le izy mantsy ohatrany lasa mametsiny indray Michel ao anatin'le hoe tsy misokatra inclusivité misokatra ho an'ny rehetra fa le hiromara mihitsy za mampiretra-panontaniana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina le Andry Rajoelina rehefa tsy eo izy tsy niterena tsy nivozonana tsy nambanana basy sitrapony nandeha nitsokana ary sitrapony angely nangataka zopirenena hafa akoatra ny malagasy tsy niterena tsy nivozonana code de nationalité tsika raha mbola iverenana rehefa mangataka ianao an-tsitrapo zopirenena hafa akoatra ny mahamalagasy de very manaraka ho azy am'izay ny mahamalagasy ianao ka everiko fa rehefa nitsoka iny de mila manajatena zany zay hirinara moa zany sasany isika rehetra niaraka tamin'ny Andry Rajoelina nilaozany Andry Rajoelina ka de tsy everiko fa tsy mitombona zany le hoe mila misokatra aloha makamakasisiny mihitsy ny olana fotsiny le efa teneko teo any amin'ny sampirandram-panjakana rehetra any tena mbola be de be mbola tsy madio le ranony kopa 19 taona be zao namboly hatrany amina sefoko tany angeka tena hoe anjakazakandro zareo de zay le mila diovina de le moa zany nikan'ny olona hoe tsy vita ao anatin'ny ray andro tsy vita anatin'ny roa andro fanadiovana de ny olona moa zany de hoe ny adalanareo ny te hanongana sy ny tariny zay tsy neritretra ny hanongana ny raha tsika nahitany teto amin'ity latabatra ity nanombohany za de Lili de Clémence ny fandarana tsy maheky lembena tamin'ny fafito amby roapolo ny volana jona tamin'ity taona ity tsisy eritrretra ny hanonga-panjakana mihitsy fa de hoe mijoro amin'ny asa tao amin'ny mpanolotsiana ny tanàna commune Antananarivo renivohitra de ny raha tsika mahita teto fa be de be ny olona mitaraina makasika ny jiro sy rano de zay fotsiny nahatongavanay teny amin'ny Senay fa aveo rehefa nisakanana rehefa nitifirina de nisy maty moa tany Adego le mpianatra iny de raha tsy diso tany angeny ny aingala hoe efa tsisy tsony ty fa aloha Andry Rajoelina mihitsy miala tadidiko tsara mihitsy na tsisy telefonako moa voatazona tamin'ireny fotoana ireny tany brigade criminelle ny aingavy any amin'ny faritra ane le hoe miala Rajoelina sy ny firongony fa le izy rehefa tsy tiana moa ny alika de lazaina fa romotra de hoe nareo mihitsy nitarika ny fanonganam-panjakana azafady kosa olona mitsoka veko nanongana ny tenany izy mato mitsoka misy mpandrarava ve teto amin'ny tanàna raha ingeny teny hoe raha mahatsapa-tena fanao marina ianao de maninona no nitsoka za manokana aloha tena teniko ty androany za tsy manetretry nitsoka eto amin'ity tany sy ny fireneko ty teto anteraka de teto maty de aloha ifampitady eto fa firenenay ty fa tsy fireneny zay nanarony sopireneny tany de zay mahatonga anay sary-piaro fa io tsisy mitsoka eto zany fa etsika de mifampitady eto ka tena teknôlôjia moa efa mandroso mino fa voatahiry ty teniko ty fa de eto indray aloha tsika fa de engany mba ataonareo mitovy amin'le mpandrarava vety koa hoe raha manao marina ianao de aza mitsoka fa mitsanona eto de ohatr'izay manoloana an'le hoe fisian'reto karazana vondrona mitsangana amin'izao fotoana zao misy nefa milaza fa tsy alehany tsy makany amin'ny tokony ho izy ilay fanovana atao eto amin'ny firenena niarantolona taminareo ry olona reo misy le olona tsy fantatra fa mitonona ho zay ny zay da mitonona ho zay ny greka mitonona reo fikambanan'ny mpitolona tamin'izany fotoana zany inona zany no tokony ho ataonareo am'izao mandray an'ireny fitarainan'olona sy hoe antsoantson'ny olona ireny am'izao sa hoe raisinao tony le hoe pitsikera iny ivelany ihany koa reny zany hoe miaraka amin'ny hiromara na vogarama moa zany tsara fipetraka mihitsy zay fanontanianao zay Michel satria mpainetretena zany no nandraisakoa ny toromarika moa zany avy any amin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ny Madagasikara izay nisy tokoa ny fionana tamin'ireo mpitarika moa zany tao anatin'ireo tanora mpianatra le izy moa raha tena hoe amin'ny akapobeany zany de le hoe Gen Z misy ao ny Gen X Gen Y be de be misy karazany ao de niraisiko ampanajana zany lay karazana hoe mission ary efa nisy fionana maromaro zany zay natao na tamin'ny vondrona vitsy tamin'ireo na ihany koa ny ainga tany anatin'ny ekipa nisy fionana sy fivoriana moa zany tao amin'ny kianjan'ny kanto tao Mahamasina de ny farany teo tao amin'ny kianjan'ny Barea tao Mahamasina za moa tsy tehitena ilay kianjan'ny Barea fa raha izaho manokana te hamerina an'izy io ny anarana manankasina hoe te hamerina zany hoe kianja be an'ny Mahamasina
fatao le izy natao zany a fionana tamin'ny sabotsy a zay a no karakarain'ny collectif ny Gen Z a de ny antsonan'ireo entité maro de maro a no resahan'ny Michel teo ireo tao anatin'izay zany de efa manomboka hita zany hita soritra ny maromaritra iraisana satria ny tanjona zany a de ny ilamina fa tsy korotana ary tsy afenina fa samy nandray anjara avokoa samy nandray anjara daholo kosa nefa ireo rehetrarehetra ireo a tamin'ny tolona zay natao de le izy zany rehefa nalefa ny fivoriana sy ny fionana de be tokoa zany a reo a singa zavatra hitan'izy ireo a fa ohatra mbola tsy nakany amin'ny tokony ho izy a le tolona zay natao a de efa eo ampandaminana zany zay am'izao fotoana izao ary efa vinafinaina zany a eo amin'ny 3 eo zany ireo vondrona tenen'ny Michel reo a de efa mandeha zany ny fandraisana ny lisitra n'izy ireo a de efa soratana ihany koa ny ireo mpitarika an'ireo a vondrona tsirairay ireo a ny anarany a sy ny contact moa zany de efa misy moa zany ny fikarakarana ohatra akaiky indrindra zao a ny fiantsoana zay nataon'ny première dame hoe misy ekipa zany a mangataka iona amin'izy ireo a ikarakara ny hetsika moa zany tena akaika de am'izao faran'ny taona sy ny fetin'ny krismasy zao satria betsaka zany ireo mpiray-tanindrazana izay ny angarany vintana mba mila fanampiana amin'ny vanim-potoana tahaka izao de mila an'ireo tanora ireo a hiaraka mikarakara ohatra ao anatin'izay de misy ihany koa ny ohatra hoe ny fikaonan-dom-pirenena moa zany zay mandeha de tsy afenina fa araka le teniko tamin'ny Michel voalohany teo de mahatsiaro tena voailika zany ireo tanora mpitolona ireo a tsy enona mihitsy tsy enona de efa misy ihany koa vinavina any zany a apiditra an'izy ireo anatin'izay fikaonan-dom-pirenena zay zany hoe fa handeha ny fifampiresahana amin'ny misy mpanjakana mikarakara ny fanavozana ary ihany koa ny FFKM moa zany zay anisany hoe mpikarakara an'le fikaonan-dom-pirenena io de zay zany raha fitiniko le zany de hoe efa misy fandaminana atao fa tena mandeha tsikelikely le izy satria maro de maro mpitolona de tsy maintsy alamina fa tsy misy tsy vitan'ny fifampiresahana misy anty trangany seho maly ity fisamborana reo olony Andry Rajoelina Soalim-Mosa zay mbola mampiseho ny firehany izy fa miaraka amin'ny Andry Rajoelina nanaitra ny maro ihany koa nefa ny sabotsy lasa teo nataon'ny mpitondra teny gouvernemanta an'le hoe andraisana fepetra ireo iray tendro ireo miray tendro sombavim-bahoaka io amin'ny volomboasary zany hoe lasa ohatry ny mandika ireo voalaza ny lalam-panorenina sy le hoe fahafahana any amin'ny natinantoko politika any ilay fihetsika sy teny nataon'ny mpitondra teny gouvernemanta sao de misy ihany tokony ho antsinan'ireny babaraka otoarosoa zany ama hoe tandapy ianao ao anatin'ilay hoe fanavaozana ianao manolotsaina n'ilay filoha manoloana an'ireny hoe fihetsika fioaram-pefy mety hoe ao anatin'le forany mafana ihany koa ny ministra mahita an'le zavatra ny ainana hatramin'izay nefa rehefa lasa olo-mpanjakana izy amin'izao fotoana izao nefa reny fihetsika ireny ny azo lazaina fa manimba endrika le fitondrana fanavaozana izay misy anareo nahita le vaovao tokoa zany makasika ny Soalim-Mosa zay raha tsy diso mpanolotsiana manokana teo amin'ny fitondrana teo aloha izy fa raha izaho manokana zany androany tsy manakambara momba an'iny satria tsy fantatro mazava hoe inona le zavanitranga de inona ny anton'le fisamborana fa ny anahy moa zany de zay foana ny teniko hoe aleo ny fanadihadiana no andeha makasika an'izay fa raha tena misy tsy nety tokoa no nataony a de io zany tsy misy olona ambony lalàna fa tsy fantatro zany hoe inona no tranga tamin'iny makasika ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta indray a fanitsina moa zany na hoe fiaraha-miasa de angamba tsara hoe mitondra fanazavana izy a na izany na tsy zany mety hoe tolotsaina mampinamana sy ny mpiara-mitolona fotsiny a de misy fotoana kosa hoe misy anjara andraikitry ny ministera fitsarana tokony ny ministera fitsarana no manao ny serasera mivantana fa izany akory tsy manakana satria izy a mpitondra teny gouvernemanta de anjara andraikiny ihany koa no miteny an'izay fa hoe ny ministera fitsarana angamba ny tsara manamafy ny serasera mahakasika an'izay a fa raha ministra ny serasera sy kolotsaina moa namana fantatra mpiara-mitolona teny ihany a efa iny izy iny ngamba tsy fahamezantsiny fa efa zay mihitsy le fomba firesany mahitsy tsara izy rehefa miteny a
de ny ministera ny fitsarana angamba raha tolo-kevitra ny antaniny Michel de zay hoe mila manamafy ny fanazavana ministera ny fitsarana. Nefa raha ny zava-misy am'izao fotoana zao somary ohatry ny resy eo anivon'ilay compte miaraka amin'ny fitondrana teo aloha ihany nareo amin'ny lafiny serasera sy ny fampitam-baovao so de inona ny tokony ho anampiana an'izay baba zany mba tsy ho resiny reto hoe vaovao diso miparitaka nivona tambazotra ny serasera reny ianareo indraindray tsy mitovy hevitra ihany koa ilay eo anivon'ny gouvernemanta sy nareo aty andapa ohatra tamin'ilay resaka fikaonandom-pirenena tsy teny ny filohan'ny fanavaozana laza ny ministra ny serasera fa hoe anome asiny manome lanja n'ilay hoe fitondrana fanavaozana de ny gouvernemanta vetivety eo nefa misy sary miparitaka fa lasa namitahiraka stratégique tany ivelany lay filoha sy ny premier ministre nefa raha ny fantatro aloha de rehefa tsy eo ny filoha tsy eto Madagasikara na manao mission any ivelany filoha de eto ny premier ministre fa tamin'ity zany de hoe tany Frantsa ny premier ministre tany Dubai ny filohan'ny fanavaozana inona zany tokony ho ataonareo manoloana an'izay zavatra lasa ohatrany hoe samy fampiaro ny tenany sy manasongadina ny tenany fotsiny le tompona andraikitra fa tsy misy zavatra iraisanao de resiny reto hoe vaovao diso eny anivona tambazotra ny serasera eny ny serasera ofisialinareo. Inona ny tokony atao zy Michel de avy hatrany zany de tokony de sady manolo-kevitra ihany sady misara vaovao amintsika nisy tokoa reny zavatra ireny fa de ny tolo-kevitra angamba tonga de ataoko mahitsy ny rehefa ny safidy ny olo-mpanjakana mpiasam-bahoaka manomboka hatraty amin'ny sefokotany zany ka hatrany amin'ny filohan'ny repoblika na filohan'ny fanavaozana de veriko fa olom-bahoaka tsy tokony misy afenina raha ny hevitra zany no anontaniana aleo fantatry ny vahoaka malagasy zay zavatra ho atao nakasaina ho atao. Ny tafaresaka kely tamin'ny filohan'ny fanavaozana moa ny tena tamin'ireny zavatra reny de ny tena moa zany de hoe somary manahirana hoy izy fa mba mitady mandeha mitady vola ho an'ny vahoaka sy ny firenena malagasy ny dina tao kanefa de navadiko ny olona hoe lasa hoe mitondra volamena lasa hoe manondrana volamena moa zany de io moa zany angamba efa nisy any fanazavana mahakasika an'izy fa zay zany raha ny hevitro hoe tsy diso angamba ary tsy ho tsiny amin'ny vahoaka raha mpahafantarina mazava hoe inona no atao andeha ho aiza satria ianao ny olo-mpanjakana mitovy amin'ilay teniko teo ihany tsy ny terena tsy ny vizonana andray an'io fanjakana io de ampahafantaro ataovy amin'ny anaran'ny mangarara de ampahafantaro ny vahoaka ny zavatra ho atao eo amin'ilay resaka serasera hoe mifanitsaka milaza zany Michel hoe resy ny serasera am'izao fotoana zao ny aty amin'ny fitondrana iny kosa aloha angamba tena ho an'ny olona zay olo-pantatra na malazalaza io na tsy malazalaza ao anatin'io tambajotra serasera moa zany indrindra ny Facebook tena io zany lasa fitsaram-bahoaka ao anatin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia zany fahitako an'izy io ary io kosa aloha tena tsy afenina fa na de tsy manana profo ary de afaka miteny androany hoe be de be le compte fake ao anatin'ny tambazotra serasera indrindra ny Facebook ary raha ny femandeha de misy amin'izy ireo mihitsy tamin'ny fitondrana teo aloha tena hoe voakarama miasa isan'andro ohatrany hoe mpiasam-panjakana voaresaka zany nisy fotoana tao Ambotsoroatra tao hoe misy birao anankiray mitokana mihitsy ary farafakely eo mitelonjato eo ny olona miasa ao amin'izy io voaprofo zany hita ao anatin'ny sorabola karaman'ireo zany zany zavatra zany zao anisany efa fanavaozana efa nentina hoe aloha tonga de foanana mihitsy le service miaraka amin'ny vava baiko miaramila ny ainga tao fa na izany zany mbola misy any reo compte fake zany mbola manohy an'izany aty ivelany ka angamba mety ho zay ve no anisany mahatonga ny Michel iteny hoe somary resy ihany ny aty amin'le fanjakana zany any anatin'ny serasera fa io koa ne raha izaho manokana ny soa atao tsy ilana mpijery ny soa atao tsy ilana mpijery fa mila miasa fotsiny le fanjakana fa hita ny vahoaka eo foana io rehefa misy zavatra miova hita foana io ohatra anankiray zao amin'ny maha-olo-tsotra mihitsy ty tenenako ty amin'ny resaka ohatra hoe fahatapahan-jiro zao raha ndray hafa tsy hoe zay fotsiny fa ohatra nefa mba misy fiovana kely tsy ohatran'ny tany aloha tsy haiko hoe hatramin'ny roviana aloha zay fiovana zay fa raha zay fotsiny sao de hoe fety ihany koa mantsy zao de ohatrany teo aloha de rehefa tapitra ny fety de jerevantsika eo ko
efa ho avy ihany koa zay mihitsy neny tonga ny zay telemena-da iverenako kely baba de Lili de Clémence na tonga nay nitondra n'le jirona kosa le bidon jaune teny amin'ny CNA ange de araky reny efa vaovao hitantsika reny maninona moa rehefa mandray vahintsika tamin'ny COI tonga teto hatramin'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron nandray vahintsika voaloko daholo hatramin'ny trottoir sy ny rehetrarehetra fa tamin'ireny angeka sady tsy tapaka ny jirony tsy tapaka ny rano ny dikan'izay ve zany ka hivita ihany izy rehefa ho atao de maninona rehefa vita iny tsy ampy 2 andro sa 3 andro de miverina tamin'ny Côte Zafin Lexis maninona rehefa le nisy etsika mba nataoko le nitondra le fako teny amin'ny lapan'ny tanàna teny Antananarivo renivohitra mba vita amin'ny be ny tanàna teo aloha eny ka zany nanala le fako na Antananarivo tamin'ireny fotoana ireny efa vona ny engin roa telo andro teo reny iny tonga de tsisy fako tsony Antananarivo tao anatin'ny fotoana lavalava zay zavatra zay le hoe vita ihany izy rehefa atao karaha miteny Michel Androany sao de atao anatin'ny fety fotsiny de tena tsy zay le nitolomana teto de nataonay le etsika hoe mitondra le bidon jaune sy le jirona koa hoe mba avereny tamin'le andro COI hoe vita anareo ihany ka le izy rehefa atao fa de ho hitantsika eo ndray zany rehefa tapitra ny fety de hoe tsika miara mahita azoko ahoana zany hoe anazavany babarako torso eto hoe tsy valifaty politika ny fandraisana fepetra ho andreo olona nandika lalàna no zavatra tsy nety teto amin'ny firenena ety misy mantsy an'izao karazana perquisition hafahafa mahazo andreo hoe olon'ny fitondrana teo aloha zay raisin'izy ireo fa hoe antsozay politika amin'izao zava-misy zao fa ono Michel sy ny mpiano antsika inona ary ny fandraisanareo an'ireo karazan'olona be de be tratran'ny antsozay tamin'ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina tsy valifaty politika ny tamin'izany fa tena hoe famonoana ara-politika nisy lisitra moa ny tany saiko tamin'izay fotoan'izay fa tsy eto am-pelantanako le izy amin'izao fa raha hitonona fotsiny fatatsika nahazo karazan'olona maro de maro Maire Diego Nini Doni Reny Berija Reny Stanley Reny Roli Merciar mbola Rajona na hatramin'ny ministra amin'izao Faniry Sohernaivo Fleury Rakotomalala nitsokane zany niala teto Madagasikara zany hoe zay tsy netinety zay nitsikera zany de novonona no potehana ny mpitarika syndicat Sami Grégoire ary Parsona Rakotomanga ary camarade Sento ny tenanay zao no potehana ane zany rehetrarehetra zany inona ka ny fiantsoana zany famonoana politika zany noho ny faneho-kevitra na ianao voantso eny amin'ny cybercriminalité na ianao voantso eny amin'ny fiadanana na eny brigade criminelle zay mandat de dépôt moa de mandat de dépôt de migadra eny tamin'ny morana any tsy afa zay voaroka tamin'ny asa de voaroka tamin'ny asa fa za zany tsy tehiteny masika Michel Androany raha tena inko le izy raha teny masika no atao de ohatra ohatran'izao ny andikako an'le izy maso solon'ny maso aina solon'ny aina nify solon'ny nify asa solon'ny asa averiko indray mandeha maso solon'ny maso nify solon'ny nify aina solon'ny aina asa solon'ny asa raha ndroanao tamin'ny asa kao zany Androany de tsy toizako inona mivalin'izay fa anjarantsika maminavina ka Androany ve ny olona tsy nanao ny olona nanao tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena nandritra ny taona maro misy moa miteny hoe 12 taona fa nisy apahany tao ny HVM no nitondra fa ataoko hoe le 7 taona farany ny tantanan'ny Andry Rajoelina rehefa Androany ve ataony fanadiadiana ataony audit ohatra ataony karazana fitsirihana tamin'ny zavatra tsy nety eto amin'ny tany sy ny firenena ka rehefa ho ampiarina ve le lalàna de miteny ny volomboasary amin'izao fotoan'izao hoe oka mba tsy hisy valifaty politika miala tsiny kosa fa ny nataonareo teo zany inona le nitonontononiko teo zay ho ale izy na fanagadrana na fandrahoana amin'ny asany na affectation disciplinaire na karazana antso-tsaina tonga de famonoana tsotro zao fotsiny fatatsika tsara nisy fitifirana tena mandroseza satria olona atahorana sao de manana dossier na information ve za tsy mpitsara za tsy mpanao fanadiadiana fa ny arahana mahita ny zavatra nisy teto raha ho ataotsika hoa io lisitra io angamba de ho aly leto ny andro fa aleo rangaha tena mba akombony ny vava zay ny tena afatrako mafonja be mihitsy Androany akombony ny vava de mijere fitaratra de okizay ty fitenenana hoe tsy asiana valifaty politika fa piarana ny lalàna no ataotsika eto
ary hita averimberiko foana hoe zena mafy rivotra de mijinja tadio, samy mizaka ny zena fafiny, samy mijinja ny zena fafiny, fa tsy anareo mihitsy androany no amin'ny lesonanay hoe aza sina valifaty politika fa aleo ampiarina fotsiny ny lalàna de samy mijinja ny zena fafiny. Zay hoe fanovana fiovana izay rehefa nisy ihany koa ny olona teto baba de ny FFKM no natsona hatramin'izay a na ihany rajoelona raha talohan'ny alany talohan'ny nihetsika iny de mbola nampiantso olona teny avoloha ny antsony FFKM amiray feo am'ireo hoe olona sasany ve baba am'izao hoe tsy mia FFKM rery no mendrika andrindra n'le hoe fikonan-doham-pirenena am'izao fotoana zao. Maray feo amin'ny ampahany ihany fa saingy zao kosa nefa mila fatarina tsara kosa nefa hoe iza daholo ihany tokony hikarakara hiditra ao anatin'le fikarakarana, tsy mampanino raha ampidirina hoe ray aman-dreny ara-drazana, ampidirina reo mety hoe fiangonana zandry ny hafa ankoatra ny FFKM fa ny fangatahako fotsiny aza dino le tanora fa ny tanora koa tokony hiditra ao anatin'le fikarakarana, indrindrindrindra le génération isan-karazany le voaresaka teo. Ary zao koa nefa aleo koa le izy tsy tonga hatrany amin'ny hoe fikatsahana fizarazarana seza, satria izay mantsy mampatahotra n'le tanora tena mpitolona amin'izao fotoana izao hoe ho ataon'ny mpanao politika fitaovana izy ireo entina hizarazarana seza, fa eto zany de tena miteny hoe aleo mba tsy hoentina mankany amin'izany. Ary ny mpanao politika ihany koa de tokony hanaiky fa nisy tolona natao teto ary ny akamaroan'izy ireo de tanora mpianatra tsy mpanao politika, fa ny olana amin'ity tantara ity mantsy tena tsy afenina aloha Michel fa ny akamaroan'ny mpanao politika koa nefa tara vao tonga teny amin'ny trézime, tara vao tonga teny Ambojatofo, tara vao nitolona zany de samy tsy nisy nanam-pona zairiny tsy nanam-po tao anatin'ny telo-herinandro de vita le tolona tena ampanetreteny nitenenana zany de le tena mpanao politika lefa zatra amin'le fanaovana politika ty le mamadibadika palitao ty zany manahirana tena angatahana mpanajany nareo mba tsy tenenako hoe terena mpitiavana nareo mba makamaka sisiny fa mesehatra le tanora reo tanora reny misasany amin'ireo mba te handray anjara mavitrika eto amin'le firenena amin'ny fomba ahoana moa Michel anisan'ny critère napetraka ho an'le ben'ny faritra fotsiny na ny chef de région gouverneur moa miteneny teo aloha de hoe tsy maintsy manana traikefa raha tsy diso tamin'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana zany hoe zany ve le tanora ve zany le génération Z ohatra génération connecté nefa reo manam-pahaizany reo na vita fianarany reo na mbola mpianatra reo zany le litera farany any amin'ny alphabet le tsisy avenir le hoe tsisy atenaina de zay foana zany teneniko hoe reo nefa tsy tsisy aletrakefa na 5 taona fa manana ny fahaiza-manao amina sehatra asa anankiray na maromaro de aleo mba ampidirina ho areo anatin'le fikarakarana zany akory tsy hoe manao pimaso any amin'ireo na hoe misy fitenenana mantsy hoe babary so de manjono an'ireo tsy any amin'izany mihitsy le resaka fa za moa zany raha mpanjono ny asako mety tsy teto amin'ny CM radio androany ary za koa mbola atitra teriko foana le teny filamatry ny antoko politika madio izay nisy anay moa zany hoe firenena fa tsy seza, aleo le firenena aloha fa na mbola tsy omena seza ary androany tsy hany mamaika. Baba zany sao de nanao fitaovana ihany koa an'ilay hoe antoko politika madio amin'izao fotoana zao satria ohatrany tsy tantaratra ihany lay foto-kevitra sy le hoe antoko politika madio sa hoe izay mihitsy fanaran'ireo telo-menada hoe tsisy mitondra ny anaran'ny fikambanany sy ny antoko misy azy amin'ity hetsika natao tamin'ny 17 volana septambra ity teny amin'ny lampamaitso naroso-kely nareo fa nitondra an'ilay anarana tsy manaiky lembenana. Diso aloha le 17 fa 18 ny volana septambra lay 2024 nanao fitaovana ny antoko politika madio hatreto ary tsiny no azoko tao anatin'ny mpikambana ao anatin'ny antoko politika madio izay nitenako moa zany ny filo satria zara raha misy anankiroa zany izahay aloha hatreto ny tena hoe tafiditra ao anatin'izao fanjakana izao de ny tenako mpanolontsaina teknika eo anivon'ny fiadidinan'ny republika moa zany de ny faharoa vice-présidente Temple Michela izay manana andraikitra ambony ao anatin'ny ministeran'ny tourisme ino moa tourisme amin'ny teny gasy fizahantany izay roa reo ihany tsy misy afa-tsy reo de raha manontany zany Michel andrahoany nanao fitaovana ny antoko politika madio tsy any amin'izay ngamba le resaka izay nananako tsino tamin'ny namana manarak'izay tsy nisy kajikajy politika ihany koa ny anay telo-menada
tamin'iny fa 8 volana septambra iny a fa averiko ihany hoe asa amin'ny mampanolo-tsaina ny tanàna tsy nisy ambadika politika tena tsy nisy tena hoe na zany kapisaty sy ry colonel Michael zany a iny 11 octobre 2025 iny zay vao nahita an'izany ary iny averimberiko foana moa anisany angamba nampandresy aniny tolona zay natao iny a de zay le tsy fisina kajikajy politika zay tsy nanambola be zay nanaovana an'iny ary afaka marinina ane zany ndao mba anontaniana daholo reo tanora rehetrarehetra reo natao mibaba fitaovana ve nareo na Lili na Clémence hoe ny antoko politika madio nanao fitaovana na iza na iza fa tena hoe aleo andeha aloha le tantara fa tsy hany mihitsy ny resaka sao de sy nanantena ihany koa nareo hoe ahomby ny tolona iny tsy onga ny rajoelona fa rehefa tonga teo am'le hoe faharaiky amby folo ny volana oktobra vao iny am'izay nareo hoe nahomby le tolona reo ny daholo ny mpanao politika sy mitonona ho zen'izay da mitady vola tamin'izany fa le zain'izay da koa fikambanana tsy fantatra izy atao anaty Facebook fa rehefa aveo lasa nitonona ho zen'izay da daholy zay niseho tany ambadimbadika tany zay tanora tapakely fanontania Michel ozy Michel teo hoe sao de tsy nanantena koa ianareo hoe ahomby le tolona tena averiko farany angamba Michel izahay oa tsy nanantena na inona averiko farany le izy hoe izahay angera nanao an'iny bidon jaune sy le jirona koa iny de mba hoe iverina tsy ho tapatapaka tsony ny jiro de tsy ho tapatapaka tsony ny rano tety amin'ny farim-piadidina zay ny adidinay de ny commune Antananarivo renivohitra zay fotsiny ange ny tanjona tamin'iny Michel le 18 septembre 2025 iny izay nangatahana ny sénateur l'olona Lalatina Rakotondrazafy hoe ianao ny laza fa raha misy kosa ny migrevy amin'ny resaka jiro sy rano de ho avy ianao eny Ambojatovo jiro sy rano ange le resaka tamin'iny Michel mbola averiko hoe tsy nanantena na inona izahay fa de hoe rehefa nametraka taratasy zahay ho anazy tao amin'ny Sénat tsy niraisiny teo amin'ny Sénat de nangatahanay am'izay ary izy hoe anaraka lalàna izahay a ampafantatra ny commune Antananarivo renivohitra de tsy iza fa mibe ny tanàna Iarlala Ramanatsoa zay nataonay tamin'ny valo sasany maraina ny fa 9 volana septambra ny ampitson'iny zany rehefa tsy nandray le taratasy ny tao amin'ny Sénat aveo zay anatitra fangatahan-dalana hitsena ny Lalatina Rakotondrazafy teny Ambojatovo ny daty ny 25 septambra zay fa voateny hoe omena herinandro izy a ahafahana manao an'le procédure 48 heures fangatahana lalana rehefa anao an'izay zavatra zay fotsiny nge le tanjona tamin'iny jiro sy rano a ho any Antananarivo renivohitra fa tsy nisy kajikajy misy tao hoe ahomby le tolona na tsy ahomby fa averiko farany le zany amin'ny tena fomba ofisialy mihitsy hoe avy any amin'ny faritra no nyainga le fomba fitenena hoe miala rajoelona sy ny forongony de zay moa zany nanomboka 19 nge zay tsy afaka ny teny tsy afaka ny voky eo koa le fahatahorana hoe sao de mbola hosamborony izay nge ka tsy nitolona tamin'ny 25 septembre hatramin'ny 17 volana septembre ary eo ny tena mbola hitondrana teny fisaorana amin'ny mpianatra rehetra eto Antananarivo Votovorona Madagasikara ray manontolo zay nitolona ary namaly ny antso de avy any amin'zareo le izy no nivoaka zay hitanao ino moa maratsy an'izany fa rehefa zay zany le fangatana de ohatrany nijapy train fotsiny nataonay a ny 17 volana septambra rehefa tapitra lay a mise en liberté sous contrôle judiciaire zany efa karazana migadra ihany zany izahay fa mivoaka vonjomaika ary arahina maso ara-pitsarana ka eto angamba tena aleo mazava tsara am'izay makasika an'izay Michel mba tsy verimberenantsika foana tsy nisy zay tsy nanantena n'izany hoe anonga-panjakana hoe anongana ny any rajoela zany fa sitrapony no nitsoaka fa tsy niterena verena kely le hoe mpanao politika teo tsy enona mihitsy fi zany le antoko politika madio zay ny fandraisako azy mety ho zay koa ny fandraisan'ny mpiaino hoe le mpiambana ao anatin'le antoko politika madio hoe tsy enona na de hoe tsy mena toerana satria tsy fitadiavana toerana ihany koa le hoe fanovana fiovana toy izao raha nirarainareo teny akanja teny nefa ny misy antoko politika sasany amin'izao fotoana zao lasa ohatrany hoe toteny amin'ity fitondrana fanavaozana ity lasa mahazo toerana ho azy moa rehefa hoe toteny zay ny tanjona angamba tsy le hoe mpanao politika hoe enona na tsy enona na toteny na tsy toteny na mahazo toerana na tsy mahazo toerana fa ny tanjona de le hoe manomboka miova ve le tany sy ny firenena manomboka hita ve le fanavaozana sy le fanovana
fa ny olana kely fotsiny zany a za moa tsy afenina fefahenao manontany azy atao amin'ny micro de valiko ampanajana nanana olana kely zay atao amin'ny antoko politika madio a rehefa voaroaka tamin'ny asako noroasiny Andry Rajoelina sy ny forongony a zay niaraka nitsokombakomba atao a de ohatrany hoe izaho le mpitarika le antoko politika madio zany no simba potika le fiainako a de nisy impact nisy fiatraikany zany a tany amin'le antoko ary tena tsy afenina fa efa nisy mihitsy ny fionana sy ny fivoriana atao anatin'ny antoko politika madio a de tsy afenina hoe sahirana kely aho ary zareo fa zavy moa de ho afenina anareo eto sahirana kely aho anatin'le fiainako amin'ny akapobeany a fa mba samy aloha manao zay mety atao anatin'ny antoko a de zay fotsiny le izy ary anisan'ny lesoko kely ihany zay satria niazakazaka be am'izay le toetra raha taorina ny 14 volana oktobra moa zany a rehefa tena hoe 2 andro taorinan'ny nitsoahany filoha teo aloha nitsoahany prime ministre teo aloha ny mpandraraha lehibe anankiray a de izy moa fanefany nisy fanefany koa nitsoaka Tsay Christian mbola Tsay Christian ay generaly sa hoe ohatrany efa tavaverina eto izy tsy haiko tsony tsy fantatra mazava tsy fantatra tsony fa de hoe nitsoaka ry zareo hoe na tiana na tsy tiana nitsoaka ry zareo rehefa nitsoaka ry zareo a de nefara tamin'ireny fianianan'ny filohan'ny fanavozana colonel Michael Randrenina reny a de niazakazaka be de teo zany hoe le antoko politika mbola varimbarina tamin'ny zava-misy samy sahirana teny a de zay e fa nitanjona zany tsy any amin'ny resaka politika na mpanao politika ny any antoko politika fa hoe mba efa manomboka milamindamintsaina ve le vahoaka malagasy nisy ve ny fiovana rehefa mifomaraina ve ianao am'izao a mbola mitaintaina ohatrany tany aloha zavatra hita fotsiny zao de hoe be de be mivokatra letsia de be de be ohatrany hoe 20 any lasa voaondrana mbola nisy somary tsy filaminana fikorotana ohatra anankiray raisiko fotsiny zany zay mety hoe mampalahelo izy rehefa tsy hoe zany le mpandrarava vety de tsy nandeharaka tokony izy fa iverina fa anatra ho an'ny taona manaraka iny zany mila alamina tsara am'izay izy amin'ny manaraka fa tapoka be oala izy de samy tsy nisy nanam-po na Michel Hervé nanam-po hoe rehefa tonga ny volana oktobra 2024 de zao zava-nisy ary za mino fa nanikapsata ary tsy nanam-po an'izay zay telo menata tsy nanam-po tsy haiko aloha izy rovavy mba antalio izy rovavy mba asa hoe tao manaraka de hoe Lilis Clémence io zany hoe nareo ve nanantena fa iongana tokoa le fitondrana tsy nisy nanam-po an'iny a ny fiafenana ny fitsoahana ny fatahorana ny vesatra ao anatin'ny sainao isan'andro makasika an'ireny hoe le ty tsy napozinay ty zavatra ty satria zay bidon sy jirona koa ve de eritreretiny hoe zany de avitana anongana fanjakana raha tena zay tokoa le tanjona tsisy nizaniza tao arinanay tao tsisy vola be tsisy mpandraraha tsisy mpanao politika matanjaka tsisy tafika tsisy na diaspora ary tsisy tena tsisy fa de hoe natao apahatsorana fotsiny zavatra iny de reny moa mivokany tena mahitsy be eto miteny Michel fa inona moa ny any afenana an'izany raha misy miteny hoe lainga zany de asaivo mamoaka an'izay porofony ihany fa tsy za madio ny ansaiko ozy ny tanora nampirafy zay madio ny ansaiko fa ny anao ny tsy haiko mahatsiaro tena hosarotony am'izay hoe zany papa tam'le hoe tolona natao teto amin'ny firenena satria faraiky amby folo sy 12 ny volana oktobra vao nisy mpanao politika niakatra teny amin'ny 13 mai fa taorinan'izay ohatrany hoe manao selfie anatin'ny tolona de miparitaka ny mpanao politika fa ny tanora no fampitana ampitandro ny filaminana io tsy nisy niary ny tanora rehefa voadaroka teny akanja fa ohatrany hoe samy enoeny fotsiny de fanambarana fanamelohana le hita fa zao tsika le tanora le hoavin'lay tolona fanovana tsy enona tsony fa rehefa tonga zao le fotoana hoe anomezana sehatra an'le tanora inona le tokony ho atao am'izay zany am'izao fotoana zao hoe anafahan'le tanora tena hoe miteny zava-misy eto amin'ny firenena amp'izay le hoe politikan'ny politisianina saraikorongaba mba le valim-panontaniana mahatsiaro tena hosarotiny zay le izy teo a mahatsiaro tena hosarotiny ve baba ankehitriny angamba tsy zay ny amaliko azy Michel fa hoe le tanora ny sarotiny am'izao le tena nitarika ny tolona le tena niatrika ny mafy sy mangidy indrindra daty anakirora tsy diso a ny voalohany iny fa 5 volana septambra 2024 iny de ny faharoa le faraiky amby folo volana oktobra satria teny efa tany atapony samy reraka ary tsisy niala zany teo
de angamba tsy za rery ny sarotiny fa reo rehetra reo samy matsiaro tena ho sarotiny fa za zany ankehitriny rakoto arso faniry alban ankehitriny am'zontsika amin'ny teny zao de lasa ohatrany hoe matsiaro tena ho tompony andraikitra zay angamba ny tena azoko amalina zay androany foro amby roapolo ny volana desambra matsiaro tena ho tompony andraikitra satria tena tsy afiainiko fa tena hoe ampanetretena ny resaka tamin'ny Lilis Clémence hoe ory zareo ataotsika anao geste symbolique action citoyenne ary tsika manana redevabilité satria tsika olom-bofidy nisy vahoaka mifidy atsika teto Antananarivo renivohitra isorako moa izy rovavy rehefa natao teny ny fifandiniana de nanao niny etsika iny izany anefa tsy midika hoe zany tompokevitra fa raha misy ny tompokevitra de zay telo menata tsy anavahana sanatry tsy manavaka an'izy rovavy ao anatin'izay ka androany Michel raha manontany ana baba zany androany hoe matsiaro tena ho sarotiny ve de mivaliny zany faharoa de hoe matsiaro tena ho tompony andraikitra ary matsiaro tena ho tompony andraikitra mihitsy ny tenako tsy miala andraikitra fa tena zakaiko babeko ao an-damosiko ao raha sanatria makany amin'ny tsy tokony ho izy nitolona zay natao androany narapitso naravakapitso mavesatra zany le zavatra babeko ao an-damosiko ao androany na mandeha ny andalana ary de olona anankiray fotsiny tena ohatrany tsy zao le fanavozana de marary voakitika le zorondambako tonga de voakitika le zorondambako ary zay mahatonga anahy mbola miteny mandrakitiny androany hoe aleoko aloha za tsy mitady seza ary raha mbola ilaina ary tsy mampaneniny afaka janona io mampanolo-tsaina teknika io manko tonga de verin'ny olona hoe ianao efa nahazo seza miova am'izay zany anao manomboka androany ny avantagenareo zao manahirana le izy za zany ohatra mbola teteny hoe raha mbola misy ny olona tavela ny tolona aloha tsy atao hoe mahazo seza tsy mahazo andraikitra afahany mitondra le tolona zay natao nitolomana afana ampandrosany le firenena za zany mbola miteny hoe aleo aloha hijanona fa tsy mampanenina raha izay no ilaina satria anao zany hoe rehefa voatendry anao zany mpanolo-tsaina teknika de misy mihevitra hoe arabaina félicitation tratrany tanjona ndao anao arrosage fa za tonga de mandaa ary zay na tonga nanteny hoe tsy nitsofana bapampa le izy ampitiavana ny nanekenan'le izy isorana ny président ampanetretena ny nanekenan'le izy efa telo herinandro age zay ny voatendry zay sy Clémence fa za mihitsy no nyteny hoe andaotsika tonga de hiasa andaotsika tonga de ataotsika le izy fa tsy riariana le izy satria mahasorenan'ny olona ianao le miteny hoe za tompoko de voatendry ho zao anisan'ny asa voalohany nataoko io fandaminana ny Gen-Z io fiezahana moa zany hoe andao alamina ry zareo fa tsy tsara raintsika indray no ikorotana lasa ohatrany misolo vaika zany satria tsy afenina kosa aloha ary tsy fanomezantsinina tany amin'ny ministry ny ministry-mpanjakana mikarakara ny fanavozana na tany amin'ny FFKM tsy afenina fa mety nisy tsy tomombana kely tao na ny fizarana ny fanasana sy ny karazany na tonga ny tanora ho lasa avy 10 eny na avy 100 eny ny fahasorenany sy ny fahatezerany vao maika koa moa ny ampy an'le hoe nasaina manokana koa ny filoham-pirenena teo aloha sy ny vadiny iny vao maika nampitombo any fahasorenana de nefa raha vao mizarazara moa zany ny mpitolona de izy no tafaverina le teo aloha ny tafaverina asa terivozina matrapahafaty eny tsy afaha zay no mahatonga anao hoe tsy mahatsiaro tena hoe sarotony loatra fa mahatsiaro tena ho tompony andraikitra raha misy ny tsy fitezan-javatra ahoana zany no avy ny seho amin'ny taona 2024 sy 2025 io mety mbola hitohy ohatran'izao hoe afapahana ny faneho-kevitra politika alalaka ihany koa ny fahafahana hiteny any hevitra ankalalahana ve ao anatin'le hoe fifanajana ihany koa zay za aloha zany tsy misy malala ny apitso fa ankinina amin'Andriamanitra zay hofitrangany eo fa raha za ndray zany ameliko an'izay raha kotoarsofa ny Alban za tena miteny mihitsy aleo alalaka ny faneho-kevitra aleo afana mihitsy zay faneho-kevitra ara-politika aleo tsy misy sakasakana an'izany fa zany hoe samy miteny mahitsy ampanajana ampahendrena sy ampahendrena fotsiny za manokana moa de anisan'ny tena ny teny mihitsy hoe tsy hidiny zany ny 13 mai fa zay teny de mahazo miteny mahazo miditra ao na iza raha zay mihitsy nefa ady hevitra tao amin'ny commune Antananarivo renivohitra tao za tena ny teny mihitsy hoe
aloha isokatra ny 13 raha tsy diso mbola tsy mikatony zany afaka makeo zay tehiteny télévision malagasy ny radio pyrénéen za de tena miteny mihitsy hoe aloha isokatra ho an'ny rehetra ary zay le izy hatreto aloha raha fahitako ana sady mamehivitra ena zany hoe mampanolo-tsaina teknika satria mino fa miaino an'ity fandaran'ity ny fitondram-panjakana tena mino de za tena miteny mihitsy hoe alao afana mihitsy satria ny hevitra tsy azo raha tsy amin'ny olombelona ary ny hevitra tera-bary fa samy mandinika tsara fotsiny na ny atao anatiny na ny any ivelany na mpanohana na ny mpanohatra fa eto zany ohatra ny manahirana be koa izy Michel ny olona ohatranay zany misy karazan'olona ohatrany tsy mety raha tsy mpanohatra satria efa zay mihitsy le toetrany za aloha zany tsy mety hoe hanohatra fa ohatrany sambany mitsikera ohatrany sambany teo amin'ny fiainako zany hoe lasa tsy mpanohatra satria nanangana ny antoko politika tamin'ny 2015 nanohatra tamin'izany fotoana zany niova ny fitantanana 2019 nanohatra tamin'izany fotoana zany teo ihany fitantanana 2023 nanohatra de tapotapoka teo ianao laza ohatrany hoe ohatrany tsy de tiako loatra moa le voambolana ampiasay Michel le hoe tandapa ohatrany tsy de mety amiko loatra le tandapa zany zao tsy de hoe miakatra tsy de tena miakatra any satria fantatra hoe mbola misy vahoaka mbola sahirana de le tandapa mantsy ohatra de hoe miara misôsy de mihinan-kanina be isan'andro mahita an'izay olanao ihany koa ne zay fa tsy hoe mihinana ohatrany somary mibitsibitsy Michel izy teo hoe tsy miara misôsy ve ianareo tsy afeniko entre samitsika fa tena za tena mangataka mihitsy alao tsy asisinan'le fiarahana amin'ny sakafo reny raha ho avy zao io taom-baovao io alao tsy asinan'ireny intsony fa raha vao mbola le 20% le vahoaka malagasy mbola tsy misakafo de alao aloha tsy miara misôsy zany akory tsy midika hoe tsy andray ny andraikitra hoe mila fitaovana mila vola mila hoentimanana fanatanterahana ny andraikitra fa le fandanena mihopampana zany iny le politique d'austérité le politique ampijitsiana an'le volam-panjakana alao zany tsy manao fanao teo aloha tsony fa efa mba niova le fiainana sy le firenena de alao mba miova koa le fomba fanao Rovina no iveriny ty fandarina tsy manaiky lembena an'ity va marina mandefa avatra miafina atao amin'ny page tsy miantso ny laharany onjam-peo hoe ohatrany ahoanainy koa le fomba hitondrana an'le fandarina tsy manaiky lembenana raha mbola hisy eto amin'ny ICM radio tena tsy afeninanao Michel sy mpiano antsika fa nazaha koa ary mba nanao publication de nitakeko tao anatiny tao ny ICM radio 104.8 FM le hoe apetra hoe daola zay fanontanianareo fa mivantana fandarana fa 20 volana Desambre amin'ny ICM radio fa misy mametraka tokoa zay fanontaniana zay ao hoe de ahoana zany le fandarana tsy manaiky lembenana raha sitrapona is Clémence de tena ho atao izy io isaka ny zoma izy io amin'ny 4 hatramin'ny 9 de ohatrireny mandray vahiny de miantso ny olona de afaka miteny hoe de mifampitady eo fa tena tsy afenina zany Michel fa tena araka le teniko taminao teo mahavesatra be le lamosina ao an-damosina le mahavesatra be le adidy zany le andraikitra tambesaranao an-damosinao fa tena lasa pahamaolana zay ngamba raha tonga de tsorona akanja rehetrarehetra any ary io hatrany amin'ny faran'izay kely hoe nareo efa mpanolotsaina fois 2 mihitsy sady mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo mpanolotsaina ny teknika eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika fa tena teneniko anao fa na message ary lazay n'olona miavonavona rehefa tsy voavaly fa rehefa miteny hoe andao averina ary de andao fa tsy manino savy azontsika atao en ligne le izy de miditra ato de efa letsika ao zay miantso telefôna saotra zany tsy rehevantsika eny amin'ny lafin'ny teknika satria tsy afenina fa le izy ngery Michel tsy mijanona eto Antananarivo fotsiny le andraikitra satria anao mpanolotsaina teknika ny filoha fanavozana amin'ny fiadidina ny Repoblika tsy mijanona eto Antananarivo fotsiny le izy zany ianao sady tena tsy afenina lasa sady solombavam-bahoaka ianao lasa mpamaolana ianao na hatreny anivon'ny fokotany satria ny olona koa nefa tsy omena tsiny satria matoy ianao nahazo toerana de ny dikan'izany mandray vola indemnité ny dikan'izany volam-bahoaka ny ampiasainao ny dikan'izany miasa ho an'ny vahoaka ianao tsy afaka ny avonavony ianao fa zany ery Michel raha ny sitrapoko mijanona olotsotra
za zao hitanao reo de io mijanona olotsotra io ohatrohatr' zao nafantaranareo anahy de ohatra zao na moto akory mbola le motoko iny ihany ao de za mandeha de ohatra hoe nona de mividy mofokondro eny de miresaka amin'ny olona de ohatra zay fa io fitarainan'ny olo io tsy maintsy raisinao ary tsy maintsy valiana daholo na message anankiray mbola ifonako aloha fa ny amin'ny messenger aloha zany mbola maromaro fa no WhatsApp efa manomboka vitako ihany de zay le izy Michel hoe ahoana le fandaharana raha sitrapoko sady le izy zany ohatra ny efa ao anatin'ny rahanao le izy hoe mila miteny mafy tamiko ny re Michel atao anatin'izay ray volana sy taba zay tonga de nangina mihitsy ny tenako niezaka ny tonga de nangina tonga de silence radio ny antony a tiako jerena tsara hoe makaiza marina le lalana ho alehan'le fitondrana satria ny raha mahalala be deabe ny tsikera mahakasika an'io rehefa nendrena amin'ny prime ministre de tena nijery ary tena nandinika fa mafy an'le tsy miteny ho an'ny olo efa zatra miteny de zay mahakasika an'le fandarana efa raha faniry ny as Clémence de tena hoe andao atao le izy fa zavatra ianan'ny Clémence koa ne mbola mafy tenenko anareo fa isan'andro problème foana zara raha tafantso tena any izy any za mba manano teny mihitsy hoe asa etondray izy raha mbola misy am'ty taony ty fa ty mifarany de alôha tsy Clémence de sa ahoana inaovantsika azy sa ve hoe rehefa eo zay de tonga fa rehefa tsy eo de ohatra hoe mba ray aminareo telo mirahalahy mandray an'le izy de misy miantso fa le izy tena hoe tombony tao anatiny iny de le fianotsika n'le mpiantso ka zay andraisana an'le fitarainana le jiro rano resaka anjojay resaka kolikoly an'reny sampandrarapanjakany reny satria mety tsy hitovy loha tsy hitovy saina daholy ny ao anatin'le fitondrana fanavaozana eo mihitsy zao ny tena olana de ahoana zany ny anaovantsika an'le fandaharana sa zao hoe aleova ny alina mitondra fisainana nisy fanamarina kely to hoe tsy hitovy loha tsy hitovy sainany amin'le fitondrana le fanavaozana mahakasika nisy efatazany io ohatra ny aty ambany ihany koa mbola izy reo ministra ny ambany anaty kabinetra ny ministera reny io zany na ny zazakambana ary tsy mitovy fisainana na ny zazakambana ary tsy mitovy fisainana fa samy manana ny lohany de nefa tsy maintsy alaminy zay rehetrarehetra zay ary everina fa nisy zavatra tokony ho lesona azony raisina tao anatin'izay roa volana mahery kely zay nandraisan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara ny fitantanana ny firenena malagasy fa 17 ny volana Oktobra tsika zao fa 12 ny volana Desambra roa volana zany mahery 10 andro zay tonga amin'le fitenenana hoe atao ohatra mibevoka amin'ny baby zaza hitotihana ny lasa atreny ny ankehitriny de banjinina no avy momba le fanontany Michel teo hoe tsy voatery hitovy loha tsy hitovy saina ny rehetra ao anatin'le izy ty zany mba tolo-kevitra ihany ty ho an'ny filohan'ny fanavaozana raha ny hevitro manokana aza raisina ratsy ity tolo-kevitra avy aty amiko ty za zany tena mangataka ny colonel président mihitsy hoe maninona raha aprimina kely aloha le akanjo mahampiandry izy mantsy mpiandry za zany raha nytiako kokoa anaovy le akanjo miaramila matetika moa fa akanjo miaramila foana koa soloany anaovany fa le mokondoha amin'ny miaramila zany amin'ny anarany mangarara efa niteneniny anay ty everiko fa tsy ho tsiny ary tsy ho tezitra amiko izy raha teneniko eto le izy hoe za ozy izy mba te hanao an'lay ataoko amin'ny teny gasy aloha mba ho maivamaivana kokoa de ataoko amin'ny teny frantsay le izy rehefa avy eo jadona makany amin'ny famokarana malaza azy ve zay jadona makany amin'ny famokarana zany hoe ina moa le terme nilazany anazy zay ay dictature productive zavatra ohatr'izany zany mba hitanao hoe tena hoe makany amin'ny famokarana tombony vokatra betsaka ny fanondranana noho ny fanafarana miakatra ny sanda ny ariary miakatra ny sandam-bola tombony arikarena fao be mandroso le firenena eo zany tiako tenenina hoe aloha mba atao mafimafy zay moa tam'izany fotoana zany hitako hoe tsy mifanalavitra am'le fotom-pisainanay tao anatin'le atoko politika madio zay tam'izany efa niteny ihany fa tsy natao mahoraka be le izy le hoe jadona misy fanahy le zany vao maheno hoe jadona mantsy ny olana hoe dictature
efa tsy tahiverina amin'izany intsony satria jadona ny ainana teto a jadona ny ainana teto tamin'ny repoblika faharoa ho an'izay ny ainana izany mahatsapa tsara fa le izy koa nga mba mila mokondò kely ihany koa le mitantana firenena mba mila atao mafimafy amin'izay zany le izy fa tena hajanony mihitsy aloha le akanjo mampiandry tena ampitiavana ny tenenana zany amin'ny colonel fa aloha atao mafimafy asehoy bebe kokoa zany le mamiaramila fa tena mila mafimafy loha kely fa za zany mahita hoe be loatra le olona enony de lasa ndraindray izy ohatrany elaela amin'ny fanapahan-kevitra tonga am'le fitenenana hoe mila kilaona tsadita tonga ihany fa elaela fa mila miazakazaka mafimafy kokoa le izy zany de mbola mafisiko le teniko tamin'ny nandray micro moa tany avoloata amin'le fandarana tamin'ndray andro ray volana lasa teo ngambreny a le hoe ampitomboy avy folo eny a na avy zato eny a ny fahasahina iady amin'ny matanjaka io zany na io olona na io vondron'olona na io a orinasa be matanjaka na io firenena matanjaka mila ampitomboana avy folo eny avy zato eny zay fahasahina zay mino fa manana an'izay izy fa eo amin'le fanatanterahana fotsiny zany mba angatahako a fanafanganana tapitra ny fotoanantsika baba tamin'ity ataondro ity tato anatin'ny fandarana moty tsisy appel téléphonique tsisy appel moa ty fa hafa ny maraina matinal moa tsika misy appel mivantana tonga de resantsika amin'ny rahalahy fotsiny zany ehe fa fotoana zao hitondrana afatra moa zany ho an'ny mpanaraka ny fandarana zarahevitra ay ary firarintsoa ihany ny afatra sy ny firarintsoa ngamba de zao hoe miezaka tsika araka le tegniko teo hoe sarosarotra amiko a baba lay hoe tafiditra ao anatina fitondrana fa nahazatra na hatramin'izay a de niezaka foana ny tsikera nitondra critique constructive na izany naty zany a ny afatra sy ny toky omeko angamba de hoe hiezaka ny tenako a tsy hiova ary a hiezaka ny joro foana ho arofanina raha misy a lalana mizotra makany amin'ny tsy tokony ho izy na izany naty zany a angamba kosa tsy ho tonga hatrany aminay ho lasa mpanohatra n'le fitondrana satria raha sanatria miady hatrano ny atao anatiny a de tafaverina le teo aloha de miara-maty atsika menakavy de za koa zany tena mbola miteny ary milaza na ny atao anatin'ny fitondrana na ny vahoaka hoe tsy voatery a anaovana oeraoera ohatrany teo aloha ny asa atao a fa aleo tsy midokadoka ho be tanimbary fa rehefa manetsa ho hitan'ny olona eny ihany de raha sitraka ao Michel raha omenao ray minitra anaovako an'ilay tononkalo kely anankiray tao anatin'le hirako nivoaka tamin'ny taona 14 tany a le hoe soa atao tsy ilana mpijery de ataoko le ohatran'izao zany le izy hoe tsy ilana oeraoera ny zavatra rehetra fa misy olona ny miasa mangina fa anjaran'ny vahoaka ny mahita ny vokatra iasa zay de le hoe ny soa atao tsy ilana mpijery a ny mpanao soa tsy tia sehoseho manetry tena amin'ny fomba fiteny a tony endry tsy mampiakapeo lavandro iainana miadampinaritra irin'ny olona tsy riritiny sasany irariana ho lavitry mpamandalitra tsy ho tontony ny ondray andrasany raha mitady izy ireny ahita ho tojo zay zavatra iriny tsy ho tontony ny ombo masika tsy ho kakiriny ny ambokelitiny raha miady de matoky tena eritsaina ho tafavoaka mitolona tsy haratra ny antanantena tsy ho voany ny antanan'olona raha solafaka misy mpanarina satria tsara fanahy mpamela eloka raha andanja hitany marina raha hitsara hitany meloka sady taviny izy ireny ny volony faly zay rehetra avy amin'ny taniny ikapa izy hitany toniny andidy izy ahitany vaniny samia hotratrany krismasy sika menakavy a de atratrany taona vaovao a 2024